ahoana marina mila mijoro isika anavitra ny firenena. Isan'ny vaovao nisongadina ny farany herinandro teo ny dia ny filomarika Ravalomanana tany amin'ny faritra aloatra Mangoro iny. Fifampiarabanana tratrany taona sy fameloma maso ho an'ny antokotoko i Madagasikara. Saingy fotoana nahatsapana ihany koa fa tena manana ray aman-dreny ny vahoaka malagasy manana any filomarika Ravalomanana. Profon'izany ny fanatonan'ireo olona maro sy ny vahoaka azy rehefa mahafantatra fa mandalo amin'io toeran'io ny filomarika Ravalomanana. Nanomboka teo Moramanga izany ka hatrany amin'ny renivohitra ny distrika n'Ambatondrazaka. Tsy misy afa-tsy fitarainana no re sahirana izahay president ka miverena amin'ny maray aman-dreny azy dia tsy sasatry mitady vahaolana ho an'ny vahoaka ny filomarika Ravalomanana rehefa misy ny tahaka ireny. Isan'izany ny tranga tao Moramanga. Voana eno ireo olona fa mandalo any Moramanga ny filomarika Ravalomanana. Avy hatrany dia nisakana any ka nitady toerana mba ahafahana mifampiresaka amin'izy ireo ny filomarika Ravalomanana. Izany no maray aman-dreny azy tia miaino ny zanaka. Ny zavatra tsapa aloha hatreto dia samy mahatsapa ny rehetra fa hafa ny filomarika Ravalomanana. Mitamberina ao an-tsaina ny fahaizany mitondra any Madagasikara. Hatrany amin'ny fokotany Bejofo no nahenona fitarainana tahaka izany. Tsara ho fantatry ny rehetra nefa fa ankoatra ny faritra Bongolava dia ny faritra aloatra Mangoro no sompotry Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana na ny famokarambary. Raha ireo vahoaka ao amin'ny faritra io anefa no mahatsiaro sahirana toy izany dia midika mazava fa i Madagasikara iray manontolo mihitsy no sahirana ankehitriny. Dia hoy ny filomarika Ravalomanana hoe satria le zavatra ilaina andavanandro na ny PPL tsy voavidinay na tsy misy tsy afaka mampianatra ny zanakay mafy tamiko tsy le voateo ty zanakay ty tsy mianatra ty tsy ampy mivola andefasana dia toy iny zany reo zazay rehefa avy eo. Tsika nefa niezaka be taloha hoe le éducation pour tous na mpianatra ny ankizy na vita amina arivo mihitsy manalina reo sekoly nampianarana ny ankizy 2.50 isan-jato ny ankizy zanaky ny malagasy rehetra toy ny zakako toy nianatra. Raha lazainareo fa mamorona zay amin'izany na hoe manao vaovao tsy marina avoiny ianareo ary. Sekoly kely manara-penitra kely etseroa raha be indrindra telonjato dimanjato raha be indrindra dia lazaina fotokana ny tokana. Maninona no miteny an'izany? Satria tokony ho fantatra marina ny tena manjo an'ilay vahoaka malagasy ny anjaranao ny andraikitrao. Dia izao milaza hoe reto vahoaka anakoreto tena fadiranova fa nona toy ny vahoaka latsako anaty antsana lalina be dinana aminjena azy amena sakafo izy aloha. Mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavany teo. Ny fambolena no tena fotom-piveloma ny malagasy. Somary nampiome kanefa nampalahelo ihany koa moa ity fihetsika izay nataon'ireo tantsaha tao aloatra ireto nandray any filomarika Ravalomanana. Hoy mantsy izy ireo tamin'izay hoe tena mahaontsa tanteraka. Ireny dia porofo mitohoka amin'ny tendany fa sahirana ny tantsaha ankehitriny. Tsy misy anteherany any ka mahatsiaro ilay fitondrana izay nazahoany tombontsoa. Nahitsy moa ny filomarika Ravalomanana raha nitafa tamin'ireto vahoaka ireto. Manana vahaolana aho anavotako indray ny firenena hoy ny filomarika Ravalomanana. Tsy mbola very fanantenana arak'izany ny vahoaka malagasy fa mbola misy ny fotoana ahafahana mivoatra amin'ny fiainana ka ananan-karena indray. Hoy mantsy izy hoe satria tatsaha ohatra anareo zao any tafasonta ho président ny république malala ny fijalianareo akizy ohatran'ireo akizy ireo nakavilona ny andrompy zay lasa zay vao mbo tafita ohatra anareo zao
ohatran'ny olona milaza azy hoe mahay mbola andeha tany ampita tany a fangaro tamin'ireo olona manapazina sy président reo dia tsy ho aveliko amin'ny vahoaka zay ningiako ve zany tsy za akory ny tsy manana ny tsy ampy na za koa ny manana be loatra fa mahay mionona zay nomen'Andriamanitra ahy a mahay mionona ka tsy za mihitsy aza mieritreritra mihitsy anareo hoe ho zarazay ny olona hoe ilaza an'izao tsy hanao an'izany tsy hampiady anareo a fa tena mifoko mihitsy ny resahako faly a miaraka aminareo tena faly a saingy fijery ny sasany no hafa ny vilany fa laha ny sitrapoko anie dia afaka nanoro-hevitra afaka mifanampy afaka manao zay azo atao rehetrarehetra na sakafo zany a ohatra mamenareo sakafo a herinandro fotsiny na telo volana fotsiny miodiny usine io a ampy sakafo Madagasikara dia matoa natsangana taty mba hisin'ny fiaraha-miasantsika matoa za mampirisika anareo mamboly dia miezaka anareo nefa tsy afaka anao nareo a raha tsy misy ny zezika tsisy ny tohadrano amboarina ny damina tsy maintsy amena anareo ny masom-boly dia zay tiako arao tsara ny zavatra dia daviko aloha zao dia mahareta kely fotsiny sisa fa tena manao zay azo atao izahay marina mihitsy izay voalazana izay tsy mila olona vo ianadrara sy vo hitondra intsony ny vahoaka malagasy ary tsy mila mpitondra be fampanantenana fotsiny kanefa fanatanterahana ohatra fa olona efa manana traikefa no ilaina mba ampanankarena indray ny vahoaka malagasy dia hoy ny vavolombelon'ny tantara hoe ny kitsapatsapa ny kitoto dia tsy mba mendrika ny vahoaka malagasy marina zany sa tsy marina ny fandrobana ny arem-pirenena ny kolikoly avolenta ny laingy dia tsy miendrika an'izany ny vahoaka malagasy marina zany sa tsy marina dikan'izany tsy hotsoahako ny volombavako raha tsy miala rajoely misy zavatra tsy maintsy ataontsika nefa ary isaorako ny Filomary Karavalomanana mbola mijoro na ny sinina teto amin'ny firenena dia mijoro izy eo anivon'izay fahamarinana nananan'izay vavolombelona zany Guy Maxime 20 taona nanao politika niainga tany amin'ilay be ny fokotany be ny tanàna sady teknisianina be ny tanàna efa mpanolotsay-paritra efa niara-ny asa tamin'ny varandresandratsy efa maro ny lalàna nalehako tamin'ny lalana politika fa za vavolombelona tsy mbola nisy navitany Marc Karavalomanana filoham-pirenena teto amin'ity tanindrazantsika ty fa zao no izy dada androany avao niantso amin'ny président Marc Karavalomanana dada satria zao no antony ity tamin'ny andron'ny tolona tao amin'ny 13 mai dia tao amin'ny Magro dia ozy izy mandrazalany mbola tsy maty kosa aloha dadako a fa rehefa maty ho any dadako a atsoko amin'izay président ho dada dia ianao ny dadan'ity firenena ity monsieur le président Marc Karavalomanana marina sa tsy marina ary zay nisy saorako ny président mbola misaha mitsangana na nisinina ny taona 2024 tao anatin'ny fanonganam-panjakana be ny tanàna tsy miankina noho ny disadisa politika tao anatiny antoko be ny tanàna tsy miankina fa tonga 2024 dia niantso any teny avolony amin'ny hoe le eny avoloa amin'izao zany ny hoe andao vavolombelo zany tao anatin'izany ajo andrenana ny velo tao anatin'izany Andriamatora Jelona mbola be ny tanàna dia ny hoe andao ahonga Marc Karavalomanana dy zany miala tseny kose fa ninona disadisa politika nisy tsy mbola nahavita ny vita amin'ny Marc Karavalomanana zay filohan'ny repoblika teto amin'ity Madagasikara ty mazava amintsika rehetra angamba ny fanazavany teo izay ny fahatongavana maro tahaka izao
dia pirofo milaza mazava fa mila firenena tena vanina ny vahoaka malagasy ankehitriny. Na dia fampiarabanana hatratra ny taona, tsy nisy mpanakanto dia ipoka tahaka izao ny kianja. Mila mahay mijery tsara ny olona afaka tena hitondra sy tena hitany fa ahitana vokatra eo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy raha te anankarena indray. Hoy mantsy ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera hoe tena ilako tsiny amin'ny ray aman-dreny mihitsy amin'ny olom-pady ny tinenako anazy fa tsika mafilo dia tsy mety tsy tineniko amin'le azahoantsika anazy ny resaka. Miala tsiny hoa fa resaka mahitsy ty tsy misy molakolaka. Gaga mihitsy za fa aty amin'ny fifidianana ty Madagasikara misy olona mividy olona. Amin'ile vidin'olona tsy mba miliara. Tanao zany 5,000 taona. Mangina tsara lao, wakalo. Mahitso aty resako ty a 5,000 taona. Dia mbola manaiky kokoa vidin'olona koa ve koa. Efa fanambanina antsika mihitsy le zany. Fa tsy takatry ny saitsika le zay. Ary zaka ty zany badra odra ce point mihitsy. E dia 5,000 eky ny 5 taona. Zany ane arivo isan-taona zany firisam-bolana, firisaky ny adiny ray, firisa-minitra, firisa-tsegony. Santime mihitsy zany. Sy raha manja. Dia manaiky an'izany nareo. Zay ny tsy anekena hoe ty misy olona ny vidividy anao amin'ny 5,000 5 taona. Vidividy anao amin'ny t-shirt 5 taona. Vidividy anao amin'ny baolina tokana. Zay mahatonga antsika tsy mampisy artista eto. Tsy dia zay ndry manam-pahaizana indray hoe nasiana re artista dia tonga no azafady e. Resy lahatra daholo reo. Atsakany tanany zay resy lahatra. Tanao zany. Mbola mitinena koa ndraiky koa. mazava angamby izany. 5,000 no iaretana fangiry firina ao anatin'ny 5 taona tahaka izao. Mila mijoro iaro ny tena safidiny ary tokony tsy hosodoka ny endrika ivelany sy ny fampanantenana izay impossible ho tanteraka eto Madagasikara ao anatin'izao zava-misy izao intsony ny vahoaka. Mazava ny baiko avy amin'ny filomarika Ravalomanana. Sahy andeha hiaraty ary mandresy ny toromarika. Mitaky ny fijoroany rehetra nefa izany. Mazava ny tanjon'ny filomarika Ravalomanana dia ny ampanan-karena indray ny vahoaka malagasy. Dia hoy hatrany ny nambarany hoe tena lasana isika tamin'ny 20 iny tamin'ny 20 hatramin'izay fa lasana itsika. Tsika voalohany taty Afrika. Saingy indrisy fa anisan'ireny fanonganam-panjakana ireny. Indrisy fa anisan'ireny hevitra diso petraka ireny. Manana vahaolana anampiko vahoaka malagasy. Mafantatra hoe zao namonjenana vahoaka malagasy maika dia maika dia maika dia maika. Io vahaolana io faran'izay tsotra raha fitenenana azy. Fa kosa manatanteraka azy mila firaisankina tsara, mila mijoro, mila saha. Dia jereo tsara lira faneva fa no lira fanevitsika. Sahy miarady toromarika dia andresy. Ka hoy aminareo hoe manana vahaolana ary io vahaolana io tsy maintsy hozaraiko aminareo amin'ny fotoana tokony hizarana azy. Faharoa ny fahavononako, ny fahasahiko. Tena hosay aho sy anaikinaiky lembenana intsony araka le voalazako teo. Ary tsy atatahotra izy intsony ka le igny tidonana igny ty antra zanakomby tsy ampianarin-domany iny ty. Fa zao ihany aza ty andrakandrana ny olona mbola tsy manana zany taikefa na expérience zany. Fa maiza mijery, maiza misafidy tsara, maiza mieritreritra. Fa Madagasikara manana ny arena rehetra ahafahana mampandroso azy, ahafahana mamonjy an'ireo vahoaka ireo, ahafahana mamono ny vahaolana. Za matahotra nareo fa io valinareo 5 taona isan'ny hektara io na 3 taona mbola ho vitantsika manao 8 taona 7 taona isaky ny hektara. Fa
fantatra ny tokony ataony ary tsy maintsy voaka marobe aty antsamy tarain'ireo tsy maintsy ampinaingana farafarao no ampina manaraka ho azy le ambony 20 isanjatony rehefa isika ty antatsany ny velona tafita ho azy reo afatra miantefa amin'ny vahoaka malagasy izany afatra sy fampanantenana mba hibanjinana no avy indray ny faritra loatra mangoro no tsidiany sy novanginy fa ny vahoaka malagasy iray manontolo kosa no iantefa ny afatra avy aminy ny tsy fisian-drano ny delestaza ny fanaovana ampimamba ny fanondranana ireo vokatra fanondrana indrindraindrindra ny tsy fandria-pahalemana tsy tazana tao anatin'ny fitondrany avokoa izany araky ny efa nolazaina sy ny joroana vavolombelona nataony ireo mpahay tantara teo ireo kotsy aleva hoe amboarina indray ny lalana eto Madagasikara fa ahoana mariny ahoana mariny